Alleloia. Dia tahiny tompo daholo indray tsika rehetrarehetra dia falipindray mahitanareo eto amin'ity androany ity a. Dia fiadana tompany eo amintsika tsirairay avy. Dia tonga soa daholo indray tsika rehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity a. Dia fiadana tompany hanapaka antsika tsirairay avy. Dia ara-pena manokana tsy haiko na ainam-baverika niditra voalohany teo na ainam-baviaina ray amin'ny mravavy a, fa dia tahin'Andriamanitra ny nareo mravavy a, tahiny tompontsika rehetrarehetra, olo-karaja mandimby, ainam-baviaina, erikaraka, itody raonisoa, rasoary malala, maman valitina, itody raonisoa, Marie Angeline, Jaotina tafitasoa, olo-garan'olosoa, tsara ny tompo, Marie Jo, Tozy Mikael, Rolianisa, tahiny tompontsika rakoto sy ama sy ihaja sy kapatitsi, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia ny fiadana tompany hanapaka antsika tsirairay avy. Raha androany vao tonga eto dia tonga soa ianao, ary natao anao mihitsy zao fandaharan'izao mba tena hisy mahatonga anao ahazo hery a. Tahiny tompo anabavy Saondra Raza, anabavy Fleur io a. Dia fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fa ifampahiretontsika anatin'ny adiny iray sasany a. Dia raha androany ianao vao tonga voalohany teto dia tonga soa ianao, dia ny teniko aminao dia tonga avy indray eto rapitso, halleloia. Rahantsika rapitso a marana ny taona amin'ny fomba mahafinaritra be a. Dia Elie Roblin, tahiny tompo Selina, Lala Selina, maretatra amin'ny farany hiarakantsika, hihaino hirintsika, hivavakantsika, hihaino toritentsika, hihaino fanamelabelaranatsika, hihaino fijonam-bavolombelona mihitsy koa aritsika androany a. Dia maretatra amin'ny farany e, maretatra amin'ny farany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha ataontsika aloha ary hivavaka, andao hivavaka ho an'ny fanombohantsika, andao apetrakantsika eo am-pilatan'Andriamanitra izao fandaharana izao ka andao anaika mavesatrisika. Tahiny tompo anabavina Iraka Iran, Lantony Irina, Tina Rakoto Arzaka, dia anaika mavesatra ny anabavintsika Erikaraka isika avy eto Frantsa, izy no hivavaka ho an'izao fandaharantsika izao ka tahiny tompo anabavy Erika hanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra izay tratranto iray amin'ity takarivo ity. Hiara hivavaka isika hanombohantsika ny fotoana. Jesosy zokinay io mbola midera sy misaotra ary mankalaza ny anaranao indray izay misaotra noho ny fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny Jesosy satria raha tsy teo ny fitondranao sy ny fitantananao dia tsy afaka ny hainao an'izao fotoana mamy izao indray izay tsirairay avy reto. Misaotra fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mihaino ny teninao, ahafahanay mandray ny hafatrao ihany koa Jesosy malalo, ahafahanay mahazo hery ihany koa Jesosy dia mankasitraka noho ny fitondranao sy ny fitiavanao anay tsirairay avy reto. Satria raha tsy teo ny fitiavanao Jesosy tsy afaka tonga amin'izao fotoana izao tsirairay avy. Mbola nafangainao ny dianay izay mety lavidavitra mba ahafahanay manaraka an'izao fandaharana izao. Dia ny angatanay Jesosy ny fanainao masina ny hirotsaka aminay tsirairay avy reto, ary indrindra hirotsaka amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao mba ho teny hitondra votsara aty anatinay, teny tena hoe hampaheranay hitsatoka aty am-ponay tsirairay avy izay mihaino eto. Dia apetraka hifenao am-pelatananao izao fotoam-bavaka izao Jesosy ary angatanay ny ranao, andrakotra anay tsirairay avy, andrakotra an'izao fandaharana izao, indrindra ny connexion Jesosy mba tsy ho tapatapaka fa mba tena handeha tsara, ahafahanay mihaino ny hafatrao, ahafahanay mandray hery sy mahazo tanjaka avy amin'izany teninao izany, satria ny teninao dia mahavoky, teninao dia fiainana Jesosy ka ataovy tena tsapanay izany teninao izany ety anatin'ny fonay. Dia ireo izay mbola any lavitra Jesosy na tsy afaka mbola mihaino an'izao toriteny izao dia afangainy ny dian'izy ireny Jesosy, vangio ny tokantranon'izy ireny Jesosy mba hitoeranao, mba ahafahan'izy ireny mihaino an'izao fandaharana izao. Dia mangataka ny fanainao masina mandrakariva izay Jesosy hitoetra aminay tsirairay avy, dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay, saotra Jesosy malalo. Amen. Alléluia. Bug ny connexion. Fanareo ve maheno tsara? Maheno tsara nareo tsika maheno tsara iza ny bug be izay ny connexion anabavy Elie Roblin, mahireza anao ny tsika angamba mety aminareo tsara ihany sa ahoana no fahinonareo azy ao? Alléluia. Dia eny ary dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra, misaotra ny anabavy Erika tsika tao anatin'izay fijoroana tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia hihaino hiri tsika rehefa avy eo, halleluia. Fa
tahiny tompo aloha domona kojimanina anabavy Armande lalao asona tenaina emelovlia izay mbola taratara-taonina atao arabaina manokana na rehetrarehetra dia tahiny tompo maheno tsara ozy izy ny tsara ny tompo alleloia andonina suzella Eli Roblin tahiny Jesosy andao arytsika aloha melohany idirantsika amin'ny enotsika iry idirantsika an'Andriamanitra de andao atosikitsika kely amin'ny ty finjorona vavolombelona ty no fidirantsika an'Andriamanitra androany fa misy olona eto efa ela moa izy ny te hijery vavolombelona fa tena hoe tena manosika anazy loatra le zavatra mitrangy de aleo mba hoe asehoantsika koa voninahitr'Andriamanitra ary tsisy maharatsy an'izany na de kely aza na de indraindray ary mety misy mieritreritra hoe ny fijorona vavolombelona ry avana malala de teneko anao tsy fahamezam-boninahitra n'olona fa fahamezam-boninahitra n'Andriamanitra ka tsika raha manao fijorona vavolombelona tsika atao maro ny fijorona vavolombelona re isan'andro fa misy fotoantsika mba alefatsika indray mandeha indroa ohatr' zao fa misy olona mijoro vavolombelona satria tena atosiky ny fifaliana de tena faly be mihitsy izy ihany keo ny antso anahy nandefa mesazy tamiko tena faly be mihitsy satria de notivetiny raha natsakaina falimbavaka moa efa iainana foana isan'andro fa ndraindray misy zavatra tentana mihitsy hoe ty misy zavatra mivaingana mahakasika foa de hijoro vavolombelona izy ka andao mpandrotsika anabavitsika izay hijoro vavolombelona amty andro anty anabavy iaina avy eto Frantsa mba manana zavatra kely hijorona vavolombelona amitsika rehetrarehetra izy amty andro anty de andao aloha ary hihaino fijorona vavolombelona tsika davitsika hihaino hira de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra amen tahiny tompo raha anabavy iaina aminao ny fianenana pastera de tahiny tompo sika rehetrarehetra de amin'ny fifaliana lehibe ry avana no hijoroko vavolombelona amintsika androany dresaka fitenena eto amin'ity androany ity ny amin'ny fahaveloman'Andriamanitra sy ny fahalebiazany ary teteny amintsika hoe eto amin'izao fandaharan'izao ry avana Jesosy ary tena miaino ny vavakintsika ary tena mahita ny toe-pontsika Jesosy io ary tena eto ny fanatrehan'Andriamanitra za moa ry havana rehefa le miverina teto amin'ny fandaharana teto hoe anao ny asan'Andriamanitra de tamin'izay fotoana izay nisafidy hoe hitady trano manokana satria tena te hanompo anazy te hanana toerana sy fotoana mba ahafahako manao ny asany malalaka tsara tsisy manelingelina de tamin'izay moa ry havana rehefa nahita trano tena hoe valimbavaka koa nazahoana an'izay trano izay fa nahazo trano tamin'izay ry havana de teo amin'ny ofatrano zany somary lafolafo le izy de ny karamako moa zany tamin'izay hoe vao miala amin'ny ofatrano io karamako de tena efa kely sisa zany no afaka ampiasaiko de tena ozy hoe nde riskeko aty satria ny asan'Andriamanitra ny lehibe ato anatiko de izy hoe tsy ahita anaovana eo de vao nandray décision fotsiny ry havana hoe aleoko manompo an'Andriamanitra de raisiko le trano de après an'izay ry havana de tonga de nomen'Andriamanitra asa vaovao anampitombony ny karamako de tena hoe voninahitra ho anazy tsy firehariana ho anazy zany ry havana fa de tena amintsika hoe lehibe ny Andriamantsika ary maheno vavaka ny zavatra ilainy de tsika manaiky fotsiny tsika mankatoa anazy fotsiny de tsy nijanona treo ry havana ny fitahian'Andriamanitra fa anisany netsika gilgal iny de taoriana iny mbola nisy zavatra goavana be ry havana nataon'Andriamanitra tamiko izay moa any ampiasana zany anaky 5 mpiara-miasa de misy anankiray zany efa ela be ny tao efa 13 taona ny asa tao amin'le fiasananay de izy zany ohatrany hoe lehibe anay ao de izy miasa isan'andro zay zany ohatrany temps partiel fotsiny de magaga ry havana tena hoe magaga ny fitantanan'Andriamanitra fa taorianetsika gilgal iny de nilaza hoe hiala le olona niala io mpiara-miasa aminay anankiray io de tena hoe ny zavatra magaga anahy rehefa miala io de za ry havana no voatendry an'olo anazy de tena hoe tsy takatry ny saiko zany toerana amin'ny asako zany satria marina tsy za ry havana tsy noho ny fahaizako tsy noho ny hoe za tsy inona moa ry havana zay za fa tena hoe ny voninahitra Andriamanitra tena hoe Andriamanitra atao anatiko ny nanandratra anahy tena izy no asandratra satria tsy za ry havana fa izy tena hoe za kely fa ny Andriamanitra ngeza be ary tena velona ny Andriamanitsika de ny tiako tena amintsika fotsiny ry havana de zao rehefa mankatony ten'Andriamanitra tsika rehefa tena manaraka ny didin'Andriamanitra zay voalaza ny rehetrarehetra ny didiny sy zavatra asaina ataotsika ka akatoavintsika tsakany sy andavana ary tena hoe ataotsika amin'ny finoana sy amin'ny fahatokisana ary tena hoe na amin'ny zavatra kely ary
rahantsika dia tena miaso amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary tsy mamela antsika honoana fadiran'ovana izy, tsy mamela antsika ao anaty olana izany izy, fa tsika mieritreritra hoe zavatra mieritreritra indraindray hoe ahoana ny avitan'ity zavatra ity, ahoana no mety fiainako raha manao an'ity fa izao ny ry havana tena hoe ankatoavy Andriamanitra, tena arao ny didin'Andriamanitra fa hiasa eo aminao izy tena ataovy ny asany fa ozy ny tena Andriamanitra hoe katsao no fanjakan'ny lanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra tena tanteraka tamiko ry havana izany teny izany ary teto amin'ity fandarana ity nahatsapako an'izany tena fanatrehan'Andriamanitra tena hoe fahaveloman'i Jesosy izany ary tena mankasitraka be dia be amin'ny pastera ny amin'ny tsodindrano rehetrarehetra izay nomenareo fa tena raisiko izany ary tena tanteraka teo amin'ny fiainako ary misaotra antsika rehetrarehetra izay ao anatin'ny mpitondram-bavaka vavaka matsiro satria tsika dia fampitondram-bavaka tsika ny amin'ny asantsika ny amin'ny fiainantsika fa tena namaly vavaka Andriamanitra dia fankasitrahana be dia be ho anareo rehetrarehetra dia ny voninahitra ry havana dia ho an'Andriamanitra rery ihany velona an'i Jesosy tsika. Aleloia. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Misaotra an'Andriamanitra satria zavatra ngezabe ny fijoroana vavolombelona ary mila omena voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ianam-baviaina manokana dia fantatritsika ho antsika efa naharitra teto efa ela fa niteny ka mitenyreo ka misy teny teto nisy fotoana izy niverina teto. Teto izy tamin'ny voalohany dia nisy fotoana izy niala teto. Ny fialan'ny ekizeto misy karazany roa. Misy miala dia mbola tsara fihavanana aminay fa ohatry ny mividy zavatra eny an-tsena ihany io dia mampitovy. Hitanao rehefa mividy zavatra nareo vehivavy dia efa misy zavatra hita fa mety io ny anay lehilahy tonga dia vidiana fa nareo mbola mihodina indray aloha mitady fa mbola mampitovy prix. Fa ianam-baviana indray tsy dia tena hoe nampitovy prix fa no ny anton'izay tsy niankina taminy satria tamin'izay izy mbola tsy mipetra-drery izy fa mbola mipetraka taman'olona dia mbola tsy niankina tamin'ny rery izany dia tsy maintsy nandeha tany anaty fiangonana hafatandry zareo. Ny zavatra mahafinaritra dia niverina izy, aleloia. Ary rehefa miverina izy dia niraisina tanandroa mihitsy ny fiverenany. Misy karazan'olona indray mantsy ohatra hoe miala eto dia tena lasa manao fahavalonay mihitsy dia manaratsy izay dia ireny indray tsy afaka miverina eto intsony fa ho an'izay olona niala teto izany ka hoe ohatry ny hevitra tsy nitovy rehetra dia afaka averina eto ihany. Dia rehefa tany izy dia izao nisy zavatra nitranga tany ary Andriamanitra mampianatra antsika hatretinareo fa ianam-baviana io tao anatin'izay fotoana elaela izay izay teneko anareo efa ela izy te-hijoro vavolombelona fa tonga ny fotoana fa tena hoe tahian'Andriamanitra misy zavatra ataon'Andriamanitra mahafinaritra be foana amin'ny fiainany. Tonga foana mesazy zao indrindra fa tao aorianan'iny Gilgala iny. Tao aorianan'iny Gilgala iny tena hoe nisy zavatra nitsimbatika araka ny loha-hevitra nataontsika tamin'iny hoe tena ho ataon'Andriamanitra hitsimbadika, tena ho akodian'Andriamanitra fandatsahany Egypta. Dia nisy zavatra tena nikodia teo amin'ny fiainana baviana. Hatretinao izany hoe misy asa ao ampiasana ao dia misy toeran'olona anankiray tena mba nitsiriritiny dia resahana menada foana. Io paster raha io izy niazoko dia zay amantsy azy azonao io ka ho azonao io. Ahoana moa fomba hahatonga izany za tsy mbola mampantatra koa hoe i-démissionna le olona fa zao fotsiny inona moa tsy omen'Andriamanitra antsika rehefa ataontsika izay mety. Ataonao izay mahafinaritra an'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra izay mahafinaritra anao, tanterahan'Andriamanitra aminao izay rin'ny fonao dia voninahitra anao. Niakatra foana aloha ny asany, nitombo foana ny asany, ny tsara kely ny lehibe izany. Dia izao izy tonga tamin'ny hoe le asany olona io izay tena ohatrany hoe izao nge izany anam-baviana mba malagasy kely any amin'ny toerana misy azy ihany, mba sefosefo kely ny olona eo aleloia, mba men'Andriamanitra fanapahana any amin'ny toerana misy azy. Izany rehetrarehetra izany ahoana ny nahazoana an'izany hoy ianao? Tsy hoe na dia nalaina tany Israel izany, nalaina tany Afrique du Sud, na nalaina taiza ohatra, fa izany rehetra izany nalaina tao amin'inona? Tao amin'ny efitrano mangingina, tao amin'ny fankatoavana. Tena teneniko anao ry havana, io izy vavolombelona, nisy fotoana izy tantarainy anahy, nandeha tany anaty fiangonana iray tany zareo. Variana mihitsy any tantarainy tany hoe zao ange hozy izy paster ny zavatra nitranga tany. Vao tonga tao amin'ny fiangonana zareo dia asiana misoratra anarana. Ohatra izany nareo zao dia tonga dia asiana misoratra anarana nareo. Misoratra anarana. Nareo izany zao dia mameno fisy mihitsy ry Marizao, ry Aina, ry Rodine, ry Andinirina mameno fisy. Dia rehefa mameno fisy dia mameno mombamomba anao rehetrarehetra. Aiza ny adresse ohatraohatry izao. Dia avy eo amin'izay omena valopy raha tsy diso asiana ny ampafolo karena.
de tonga de misy fanontaniana hoe raha ohatra tsy afaka mivavaka nareo amin'ny fotoana ivavahana de tsy manina fa misy olona afaka mandeha makany ampahafolo-karena didiko mihitsy tantarany ena zany ny olona mieritreritra fanaovana an'izany no hitahin'Andriamanitra eny marina aloha zany marina zany fa zany rehetra zany raha tsy miampy fankatoavana de zava-ponaika anam-paviana tena mankatoa eto amin'ny groupe eto izy de nankatoa izy ary ny ainany tamin'ny finoana iny Gilgala iny de zay no zavatra nitranga ary za teny aminao fa raha ohatra hoe ain'Andriamanitra natao tamin'ny anam-paviana ahoana ny tsy hain'Andriamanitra atao aminao fa zao manarany dia na rehetrarehetra reo miandry valim-bavaka sy ny sisa reo tsy lavitra nareo valim-bavaka eo akaikinareo Jesosy mpamaly vavaka alleloia fa ny zavatra tokony ataonareo de zao manana fankatoavana tiavo amin'ny fonareo rehetra Andriamanitra manompoana Andriamanitra tsy amin'ny filan-javatra ihany tsy amin'ny filan-javatra mihitsy le zavatra ilainao io atao fotsiny ho zay atonganao en règle eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena hoe anatina fifandraisana akaiky tena hoe eo amin'Andriamanitra ianao zany tena hoe manara-dalàna ianao correcta tsara ianao anatrehan'Andriamanitra fa reo zavatra rehetra eo manaraka ho azy fotsiny reo ka de mahereza de ho tahin'Andriamanitra de tokava amin'ny tanjon'irina anabaviaina misaotra anao ny jorovavimbelona satria tsy maro ny olona ohatranao hoe mahazo fahasoavana de jorovavimbelona satria ny olona ndray mieritreritra hoe tena isanatra ry paster tsy izay no misanatra tsaroko foana ny tenin'le olona avy tao reny Gilgala de nisy olona fianakaviana olona eto ny teny na metsiny be an'izao fandaharana zao satria le olona ny jorovavimbelona teto tamin'ny maromaro mantsy ny jorovavimbelona de na metsiny teto le olona hoe ny fianakavian'le olona ohatry ny maka ny toeran'Andriamanitra reo olona reo ohatry ny maninona de nyteneny misy moa le olona avany teto hoe mialahy ianao tao fa reo olona reo maka ny voninahitr'Andriamanitra zay tsy maka voninahitr'Andriamanitra zay koa manome voninahitra an'Andriamanitra fa ahoana kosa ary moa tsy mbo tenenanao zany hoe misy vokany ny zavatra ataonay eto tsy mbo hijorona vavolombelona veravina hoe misy vokany zao fereta-toronao zao misy vokany ary mbola misy ary tena misy Andriamanitra meny vavaka eto na de en ligne azaka de mahereza isika rehetra misaotra ny am'izay zavatra efa mifandraiky amin'ny toritentsika rehefa voeraha teo koa moa zany aoriana ny tiry ity hitondra ten'Andriamanitra eto ranabavitsika Berta ary resaka fiderana no tenentsika eto ary rarina nasiana vizona vavimbelona raha teo koa tamin'ny tiandroany ity ka de ndao ary raha ain'Andriamanitra natao teo amin'ny fiainany anabaviaina de ho ataony eo amin'ny fiainanao ihany koa de mahereza ianao ndao ary hainao atao halleloia maka baiboly maka toerana eny toritentsika orinan'izany halleloia nienjerenao fanarenin'Andriamanitra sotra Jesosy hainao hainao atsara amen Jesosy amen izy aby reo nienjera le fanarenin'Andriamanitra halleluia mitsangampiainanao io azon'Andriamanitra ovainy io dia azo ny hatsarainy amen Jesosy avendereno hainao atao izao no Jehova Andriamanitra hainao atao Andriamanitra misy zava-mahagaga zay hainao atao oh alleluia Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahatalanjona ny zavatra rehetra eo ambany fahefana halleluia
rehetra nenatsika rehavana malala tonga amin'ny fetra ny tonga mifetra ny feo fitarenanao sangira mijery jereo fotsiny fahefan'andriamanitra efanao dia mitsakainao fa hainy atao io hoe dia mitratra alleluia misaotra raha io ainao atao misaotra tompo a ny mafindrindra mahafindrindra tompo navela vela iainako tonga amin'ny fetra amen ny fantatr'andriamanitra ny fetranao e sangira mijery ny fahefanao vao mijery fotsiny tsika hoe andriamanitra nge io hoe jesosy ange io hoe tonga dia mitsakay ianao fa hainy atao io halleluia Alleluia. Anao Jehova ho ny falebiazana sy ny hery ny voninahitra sy ny famirakoratana rafiandra izay rehetra ny an-danitra sy ny fiainana anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrata ho lohany amboniny izy rehetra ianao ho aminao rehetrarehetra nezany ho amintsika rehetra nezany halleluia Alleluia. tonga dia ny tenin'andriamanitra avy hatrany aritsika miaraka amin'ny anabavy berta halleluia tahiny tombosika rehetra resaka fahasoavinao ary ava-malala ny zaran'ny tenin'andriamanitra androany ny amin'ny alalan'izao fikambanana vavaka fiambenana kiradio andramoka izaharo izao ny tenin'andriamanitra dia ho hitantsika ao anatin'ny salamo 7:10 ny andininy faheniny salamo 7:10 ny andininy faheniny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hihira ho an'i Jehova aho satria nanisy soa ahy izy halleluia izao tenin'andriamanitra zao rehefa malala tena ahatavana fifaliana eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehany Jehova andriamantsika satria mendrika ho an'izany Jehova andriamanitra izany ny hihira ny amin'ny fiderana ho azy ho fanandratana ny feo eo anatrehany fanomezam-boninahitry ny anaran'izany Jehova andriamantsika izany raha tsy miala ao am-pontsika riavana ny hetahetam-po ny amin'ny alalan'izany hideran'andriamanitra hanandra-peo eo anatrehan'andriamanitra dia hitarika fifaliana mandrakariva eo amin'ny fiainanao izany hihira hanandra-pe hanome voninahitry an'andriamanitra ny amin'ny alalan'ny fifaliana no ndesina hanatanterana izany ary tsapantsika tsirairay avy riavana ary antenaiko fa tena nanome soa ho antsika tsirairay avy ilay Jehova andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fahavelomantsika tsirairay avy dia tokony hanomezantsika ny voninahitry an'andriamanitra amin'ny alalany hihira hidera ny fihirana eo anatrehany isika riavana hanao fiderana amin'ny fifaliana riava-malala no tokony hampazoto antsika rehetrarehetra ary indrindrandrindra ho fisaorantsika an'andriamanitra tamin'ny soa rehetra izay nomen'andriamanitra isika tsirairay avy raha Jehova andriamanitra no miahy anao raha Jehova andriamanitra no nanisy soa anao tsapanao fa tsy rery anao tamin'izay rehetra nazahoana ny soa
dia tokony amin'ny fahazotoana no hindesina hiderana an'Andriamanitra, hihirana ny fihirana eo anatrehan'Andriamanitra ho fankalazana ny fanandratana ny voninahitra an'Andriamanitra, satria mendrika homena voninahitra izany Andriamanitsika izany ry havana. Ary mbola hitantsika ao amin'ny Salamo 119 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo ho fiderana. Mihobia ho an'i Jehova ry tany rehetra. Halleluja. Tokony hihoby hideran'Andriamanitra atsika tsirairay avy ry havana raha tena tsapantsika fa ilay Jehova Andriamanitra no nahary atsika, ilay Jehova Andriamanitra no mahatonga ny fahavelomantsika ary ahatavantsika fahasoavana eo anatrehany isan'andro. Tokony hisorantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana izany ry hava-malala. Fa tena mahasambatra atsika raha miaraka amin'Andriamanitra, raha mideran'Andriamanitra, raha manandra-peo mihoby ho an'izany fihirana ho an'Andriamanitra izany. Tena andramoka izahary havana. Ndao asika ry hava-malala amin'ny fifaliana no hanakoako antsika ny fiderana ho an'ny tompontsika, fa ny fifaliana mandrakarivana eo amin'ny fiainanao ry havana. Raha namakivaky izao taona izay diavintsika amin'izao fotoana izao ry havana, ary efa hidiva ho farana izao taona 2024 izao, naro dia naro ny zavatra izay nilalovantsika tsirairay avy, ary naro dia naro ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy manomboka androany. Mitaonanao ary havana, ndao asika hanome fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana. Ndao asika ry havana hanatona an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra tamin'ny soa rehetra izay nomeny atsika nandritra an'izao taona 2024 izao. Mbola azahoantsika izao fahavelomana izao noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika nahatratrarantsika izany ry havana. Ary hibanjina mangataka mitombo atsika rehetra raha mbola tsy tonga ilay Jesosy hiandrandra ny taona 2024 izao, dia hanandra-peo eo anatrehan'ilay Jehova Andriamanitsika amin'ny fifaliana, amin'ny fiderana, amin'ny fihobiana no hatolotra atsika eo anatrehan'Andriamanitra izany taona vaovao izay iandraindraintsika izao. Satria Andriamanitra ry havana tsy manome izay tsy ahasoa atsika. Andriamanitra ry havana tsy manomana izay tsy ahasoa atsika tsirairay avy, fa fitsapana ihany raha manana ny fandalovana ny amin'izay tsy tokony heritreretinao eo amin'ny fiainanao no miseho, dia ataova anatin'ny eritreritra manomboka androany ry havana, fa raiso amin'ny fifaliana ny fisaorana ny amin'ny alalan'ny fiderana, raiso amin'ny fifaliana ny fangatahana amin'ny alalan'ny fiderana, izany fanomezana soa izay omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy, fa hahasoa atsika izany ry havana. Ahatavantsika fifaliana izany ry hava-malala ny lalan'izany fiderana ho an'Andriamanitra izany. Tena mahasambatra ahy ry havana ary amin'ny fifaliana no nidirako ao anatin'ny groupe izay maresy izay indesiny izao fandaharana kiradio izao.
Fifaliana amin'ny alalan'ny fiderana no hita ao ry havana rehefa tonga ny maraina. Miaona ao anatin'izany groupe izany tena misaotra an'Andriamanitra aho. Tena misaotra an'Andriamanitra aho. Tena fiderana magnakoako ary tena fifaliana no handraisanay rehetrarehetra ny ao anatin'izany groupe izany. Tena isaorana be dia be ny tompo fa mampifaly ary tena mampangetaheta, mampientanentana ao anatin'ny fo izany fiderana an'Andriamanitra izany satria mendrika ho an'Andriamanitra izany. Mendrika ho an'i Jehovah Andriamantsika izany fiderana izany ry havana. Andramoka izaho, ndao asika hidera, ndao asika hanompo an'Andriamanitra, ndao asika tena hazoto hanandra-peo eo anatrehan'Andriamanitra ho fanandratantsika ny voninahiny. Fa tsara sy hahasoanao izany fiderana ho an'Andriamanitra izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Halleluja. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anabavintsika. Tsika toriteny izay mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Halleluia. Matoka fa nampairanao izany teny izany ary fotoana izao ny tsika rapitso miaraka eto miaraka eto tsika rapitso ao anatin'ny tsy manao hatramin'ny misasak'alina tsika eto amin'ny en ligne eto zany fa misy fotsiny misy kosa nefa fandarantsika mety somary lavalava kokoa ny isanandro fotsiny fandarantsika rapitso ary zahako nitondra tenin'Andriamanitra eto rapitso. Halleluia. Dia amin'ny taona amin'ny herintaona indray zany izay tokony manana anjara rapitso vao mitory fa za aloha no hitory rapitso ho mariantsika kely zany hoe farany taona ary ny antsika dia izao be ny olona riavana amin'izao fotoana izao ny fanarana ny taona ranomaso fijaliana mety fahoriana fa ny antsika eto tsy maintsy. Halleluia. Tena tsy maintsy ho faranantsika amin'ny fifaliana ary tsy ho forsena zany fa tena antsika mihitsy ny faly amin'Andriamanitra ho faranantsika amin'ny fiderana ary atombokantsika androany zany ary misotrana baberta nitondra an'izany tenin'Andriamanitra zany satria resaka fiderantsika androany ranoray. Halleluia. Hoe tenin'Andriamanitra amin'ny salamy 7:1 hoe hira ho an'i Jehovah satria nanisy soa izy. Halleluia. Misy olona ao Baiboly ao mihira satria mbola tsy nitonga le soa. Maika very riavana fa hoe tonga ny soa. Tena hoe hira ho an'i Jehovah satria nanino nisy antony satria nanisy soa izy. Iny zao ny hira ny anabavy ihany efa vita ny androany. Halleluia. Ny hira izy zao. Ny hira salamo. Nanoratra salamo. Halleluia. Salamo iny. Halleluia. Hira ho an'i Jehovah satria nanisy soa izy. Doke jerentsika lay tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo 100 teo hoe hiritsika riavana malalina dosika hira ho an'Andriamanitra satria nanisy soa ny fiainantsika. Ka za androany mamaky an'ilay salamo 100 manontolo. Tsy ny fahefatra ihany ny anabavy Berta moa ny fahefatra no ny teneny teo nivakiny teo fa za mamaky kosa ny salamo 100 manontolo. Fiantsonana izao tontolo izao hanompo an'i Jehovah. Zay soramanitra. Fiantsona izao tontolo izao hanompo an'i Jehovah. Salamo ho fiderana. Andiny voalohany. Miobi an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Makanesa ao hatrany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatra hoe fa Jehovah no Andriamanitra. Izy nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondry fiandrina. Midira eo vavahadiny amin'ny fisaorana, eo ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miaritra amin'ny taranaka fanamandimby ny fahamarinany. Halleluia. Amen. Ny titre nefa eo dia fiantsonan'ny olona anino hanompo an'i Jehovah. Rehefa diniantsika amin'izany zany riavana malala dia ny manompo an'i Jehovah zany mioby an'i Jehovah satria ho taritina hideran'Andriamanitra reto reto, ho taritina hanompo an'Andriamanitra. Raha olona tsy mivoaka fiderana an'Andriamanitra mihitsy zany ny olona anankiray nefa hoe manompo an'Andriamanitra dia mila amboariny kely
amin'ity taona vaovao io. Marina zany. Fa ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny fideranan'Andriamanitra, ny fiobinan'Andriamanitra, ny fankalazana an'Andriamanitra. Ary ny fiainantsika isan'andro dia tokony ho fankalazana an'Andriamanitra. Halleloia. Ary fantatritsika fa zavatra tena tian'Andriamanitra zany manome voninahitra azy zany. Miobian'i Jehovah ary tany rehetra. Ary tany rehetra. Manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana. Makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Raha vao anantona Andriamanitra fotsiny zany ianao. Araka izy atao zao mahafinaritra be hoe vao mieritreritra fotsiny tsika hoe Andriamanitra io dia fantatritsika hainy atao. Halleloia. Ianao zany iseho anatrehan'Andriamanitra, ivavaka ianao, namafy ny adinao, midiry eo akianjany. Manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Na mafy aza ny lalovanao, manompo azy amin'ny fifaliana. Azo atao tsara manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Tsy enta-mavesatra manompo an'Andriamanitra. Tsy korve, tsy asa terivozina ny manompo an'Andriamanitra ray avana, fa fifaliana. Za hitanao io zao amin'ny fifaliana mihitsy, metanetana mihitsy hanao an'ity fandarana ity. Etiny mba fanompoko an'Andriamanitra, dia ataoko amin'ny fifaliana mihitsy. Mbola tsy hitanao ngamba tetezitra nanao an'ity fandarana ity, dia tsy maintsy hanao an'ilay izy indray, fa leo mihitsy manao an'izy sanatry dia sanatry. Tonga eto amin'ny fifaliana ny ankanesako eto. Ary amin'ny fiobiana ny atongavako eto. Halleloia. Hanompo an'Andriamanitra ianao, tianao ho tsapan'Andriamanitra ny fanomponao, hitan'Andriamanitra ny fanomponao, aza mba manao an'izany hoe manompo an'Andriamanitra ianao, ataonao amina alahelo, ataonao amina fahatezena. Indrindra manompo an'Andriamanitra, ataontsika amin'ny hoe ity moa dia tsy maintsy ataoko ity fa efa niteny tamin'Andriamanitra fanao an'ity. Zay. Miobian'i Jehovah ary tany rehetra. Manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana. Tena tianao hisandatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia zao. Topoy amin'ny fifaliana izy. Na ianao endrika ravoravo sy miramirana fotsiny ary. Misy namako izay dia misy namako anankiray izay dia misy braona pastera izay koa fantatro dia izao ny soratra eo amin'ny braona hoe endrika sarika. Halleloia. Dia ilay pastera izay tokoa tena endrika sarika, mijery azy ianao tonga dia nifiny tonga dia sy mpitadin hitany hoe ahoana ary sy. Halleloia. Endrika sarika. Endrika sarika no anompoko anao. Ny ilay namako anankiray izay tomobile ny anazy dia asiny hoe endrika sarika. Dia mino fa maheno anay ety endrika sarika satria mihitsy mifiantsonay azy. Efa tonga endrika sarika. Dia iny endrika sarika efa tonga. Dia izy zany tsy voalita an'izany tezitra ianao. Izy dia ohatra mihitsy. Dia ahoana? Dia ahoana izy ity? Manao nareo? Endrika sarika. Dia izy mpiasa mpanjakana. Dia izy mandray olona ao amin'ny braony ary dia endrika sarika. Fa izy koa manompo an'Andriamanitra endrika sarika. Halleloia. Fa iny tonga dia hitan'Andriamanitra, misokatra Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ny olona manompo. Misy olona manompo an'Andriamanitra amin'ny fiferetanaina. Miferinaina. Ferinao izy tika. Ferinaina. Ohatry ny tapaka ngamba izany sa maheno tsara nareo? Soloa. Ya, azafady ohatry ny tapaka ny fahitako azy teo. Somary mandefa anina kely nareo raha maheno tsara nareo azafady. Raha hoe maheno tsara nareo tsy tapatapaka dia mba teny ihany satria ny atemako toetra somary misy somary miraikitra kely tsy haiko ny fahinonareo anahy. Tsy tiako tapaka fa fiderahantsika an'Andriamanitra ty androany ity. Halleloia. Azao rehefa nompo an'Andriamanitra ihany dia tena ao ngery havana misy olona mijaly tao amin'ny baiboly tao fa mbola faly manompo an'Andriamanitra. Fa tsika misy fotoantsika na zavatra kely ary dia mahatonga antsika tsy faly, dia mahatonga antsika tsy manam-pifaliana. Fa ny tsika ry havana malala na tena teteny aminao raha ity fandarana ity fotsiny, indrindra raha tsika resaka zavatra maromaro, anao jery todika kely. Halleloia. Hideran'Andriamanitra, mbola fiderana be eto rapitso. Halleloia. Misaotra nareo efa mandeha tsara zany ianareo. Fa mila mideran'Andriamanitra tsika ry havana. Ny zavatra nilalovantsika tamin'ity taona ity, za zao tena teneko anao na dia zany fotsiny aza zao dia iterahako an'Andriamanitra ngeza be.
za aloha tsy mbola nahita teto, mbola tsy nahita ho za tsy haiko firy nareo mpanaraka anay eto, mbola tsy nahita firy zay olona maty tamin'ity taona ity, mbola tsy nahita olona teto ka tsy hitako tsony ka hoe maty. Ny tena maty efa nisy ambavahoana ary teto fa tsy maty. Tena nanehon'Andriamanitra ny heriny ry havana. Ataontsika nompo an'Andriamanitra. Halleloia, antsika tena nompo an'Andriamanitra. Antsika keo anatrehany amin'ny fihobiana. Fa inga ry havana tena misy fiatraikany ngeza be. Any amin'ny salamo fahinam-bempolo nge rehefa kitsika aloha milohan'ny anohizantsika azy. Salamo fahalamo reo za. Salamo faheninam-bempolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny ten'Andriamanitra. Hiditra ao an-tranonao mitondra fanahy-trodorana aho. Efa haiko aminao ny voadiko. Zay nitonono molotro sy nalaoko vavako fony azo paorina. Ateriko aminao fanahy-trodorana amin'ny matavy mba misetriky ny ondry lahy. Anatitra omby sy ondry sosilahy. I olona io tonga nanatitra teo. Efa tsy tao anatin'ilay fahoriana tsony. Tsy tao anaty fahoriana tsony. Hoy ny ten'Andriamanitra. Verina amin'ny salamo fahinam-bempolo isika rehefa avy eo. Hoy salamo fa enina ambin'ny folo amby zato nge atao jerisika isan'izay koa ny amin'ny fahenina ambin'ny folo amby zato. Salamo fahenina ambin'ny folo amby zato andiny faharoa ambin'ny folo. Inona no avaliko an Jehova no nysoa rehetra nataony tamiko. Eto zany tsika mitodika amin'olona nahita fahasoavana. Androany tsy resaka ny Abakoka. Izy fotoantsika resaka ny salamo fahadimampolo amby zato. Ny amin'ny tokony hiderahantsika azy foana na nety na tsy nety ny natao. Mety raha azy noho ny abehan'ny vonany, mety raha azy noho ny fanibeazan'ny vonany, mety raha azy noho ny asany lehibe, mety raha azy noho ny abehan'ny vonany. Hoe mila midera azy foana tsika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika, na nety na tsy nety ny atao. Ozy ny iranay rehefa nanao skoty namora na sarotra ny atao. Fa tsika koa na nety na tsy nety ny natao, na mora lalovantsika, dia zao andaontsika hideran'Andriamanitra foana. Fa eto tsika mitodika amin'ny olona izay tonga hideran'Andriamanitra noho ny zavatra izay niseho teo amin'ny fiainany. Taka nijoroany am-baviana vavolombelona teo. Taka nijoroany vavolombelona teo satria nisy zavatra tena manosika hifaly eo amin'Andriamanitra. Androany tsika tsy resaka ny Abakoka ho. Misy fotoantsika miresaka ny Abakoka na dia mandalo ady azy andao hifaly ihany e. Andao ohatra izao ihany e. Fa eto misy antony ngeza be mihitsiny. Inona no avaliko an Jehova no nysoa rehetra nataony tamiko. Misy antony. Iverina amin'ny salamo fahenina ambin'ny folo amby zato ihany tsika. Fa ohatran'ny Davida zao tany amin'ny Samuela faharoa. Fantatsika tsara. Davida dia tena nitsinjaka. Efa nitoritsika teto salamo Samuela faharoa toko fahenina andiny roa ambin'ny folo any. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe efa nitahany ankonany Obed-Edoma sy ny nanana rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka napakatra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao hatramin'ny Obed-Edoma ho any tanàna Davida. Ary efa namindra inenina ny mpitondra ny fiaran'i Jehova dia namono omby zanak'omby mifaizy atao fanatitra. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehova sady nisalotra efody arongony fotsy. Ina moa dikan'izany? Zay zany le sady mideran'Andriamanitra, sady mifaly no mitavy efody arongony fotsy. Zany hoe isika koa na mifaly tsika na mideran'Andriamanitra tsika na mitsinjaka tsika tena mandihy, tsika tena mitsinjaka, tsika tena mifaly. Halleloia. Fa tsika anaty fahamasinana foana. Tsika zao amin'ny groupe mimeme tsika sa tsy mimeme? Mimeme tsika, tena mifaly tsika, fa ao anaty tavy efody arongony fotsy foana. Zany hoe le fahamasinantsika tsy adinontsika. Ka Davida teto nomeny Mikala tsiny hoe nanary lamba. Tsy hoe nanary lamba noho ny adalàna izy ka nitanjaka ry havana. Fa ny Mikala efa fahasarotam-piaro ny olana teto. Fa Davida tena hoe nideran'Andriamanitra, tsy nalala maty. Tena hoe tsy nalala nahampanjaka anazy, fa nidina nampidinina nahitsa ny mahampanjaka anazy, fa nideran'Andriamanitra izy. Inona ny antony? Satria tonga teo an-tanàna Davida ny fiaran'ny fanekena, ny fiaran'i Jehova, tonga ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny an'i Davida ry havana, tsy tômôbilina vaovao azo ny hiderany an'Andriamanitra. Fa hiderao an'Andriamanitra raha nahazo an'izany ianao tamin'ity taona ity. Nahazo trano ianao, hiderao an'Andriamanitra. Nivoaka ve ny taratasinao, hiderao an'Andriamanitra. Nahazo promotion anao tany am-piasana, hiderao an'Andriamanitra.
mino fa tsy anao le olona le angady lalina be misy voitady zavatra hideran'Andriamanitra amin'ity taona afaran'ny taona ity. Tsika raha tsy hideran'Andriamanitra tsika. Hideran'Andriamanitra tsika. Anao jery todika tsika raha ny fiainantsika. Nahoana ny rahantsika tamin'Andriamanitra tamin'ny taona 24 iny. Tonga avy eto anao raha tsy teneniko anao daholo ny olana amintsika mantsy raha tenenina meloa ny zavatra ho atao dia tonga daholo tsika. Fa raha vao tsy fitenena meloa dia tsy tonga tsika dia alao izay tonga ihany ny tonga raha fa tsy izay zavatra hitranga raha pitso a. Za tsy ame anao prélude mihitsy androany, tsy ame anao fa prochainement ohatry ny hoe hijery cinéma za fa hoentintsika raha pitso. Alléluia. Alléluia. Dia izao ny zavatra nitranga. Mitsinjaka Davida satria nisy antony tao. Nisy antony tao. Misy zavatra nanosika tao. Ary ny tanjon'i Davida dia izao ny anompo bebe kokoa an'Andriamanitra ia. Ny boosteny Davida, natosika Davida ny fanompony an'Andriamanitra, natosiny tamin'ny fiderana ry havana malala. Halleluia. Hitanao io fahamasinana iainanao io. Hitanao io fankatoavana didin'Andriamanitra ataonao io. Hitanao io ianao tena mianatra baiboly io. Apio fiderana io. Fa ho tonga lafatra ny fanompoana an'Andriamanitra. Mahaiza mifaly miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala. Mitedavy ianao. Ony ten'Andriamanitra amin'ny salamo faraika 4:30 taony andiny voalohany. Miderahan Jehovah fa tsara izy. Halleluia. Andriamanitra tena tsara. Ary ianao tsy mila mitady lavitra akory fa mahita foana hoe tsara amin'izao zao teo nandeha. Dia ny zanako mandeha tany alavitra dia moa ty somary village daholo dia ambanimbanivohitra dia nisy fianarana niarana ataony sy namany tany amin'ny village hafa tany. Dia nandeha nanao aller retour teo indroa zany androany nandeha nanatitra azy dia nody dia naveo indray naka azy za rehefa namandeha eny an-dalana eny tena ravoravo ry havana ny foka. Sikira fiderana eny an-dalana eny. Izay mivady koa tamin'ny maraina nandeha lavitra. Fa eny an-dalana eny tsy hainao hoe ninona fa fifaliana fotsiny. Alefa mampiona nila fiderana. Aza isorony eo aminao zany fifaliana izany fa manana an'Andriamanitra ianao. Manana n'Andriamanitra ianao. Ny manompo an'Andriamanitra le tenintsika teo ao amin'ny salamo fahazato teo verenako ihany ny soramandry. Fiantsoana izao tontolo izao hanompo an'i Jehovah. Halleluia. Halleluia. Hanompo an'Andriamanitra ianao manompo azy amin'ny fifaliana. Anaton'Andriamanitra ianao manatona azy amin'ny fiobiana, makanesa eo aminy amin'ny fiobiana. Halleluia. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Dia izy nanao antsika ary azy isika. Dia olona sy ondry fiandrika. Tsika ny firon'Andriamanitra ry havana. Izao olona izao ny firony koa hanambarana ny fiderana ao ny ten'Andriamanitra. Izao olona fironiko izao hanambarana ny fiderana. Ianao io ny japonais ny amerikanina sy sisa manao robot. Dina tanjona ataon'ireny robot na ordinateur io ary na telefonitsika io ary atao io hanamorany ohatry ny hanamorany fiainantsika. Dia amin'ny fifalianantsika. Tsisy mihitsy ka hoe vidy telefona dia vome zavatra mampatahotra be mitondra zavatra mampatahotra sy ny sisa hoe manahirana anao. Fa nananao ny telefona io DBDB io nefa ikafalina io DBDB zavatra azo atao dia mba hitondra fifaliana ho anao. Mitady tanàna ianao, tapenao fotsiny dia hitanao hatramin'ny tranon'ilay olona izay tediavinao ohatra. Hitanao hatramin'ny tediavinao mila dictionnaire, mila zao manome fifaliana anao. Io telefona ordinateur robot no namboarin'ny olona io, namboariny amin'ny fifaliana azy, anatsotra ny fiainany. Inona ny namboarin'Andriamanitra antsika? Namboarin'Andriamanitra tao iny tsika mba hanome fifaliana azy. Zay ihany. Ny hidera azy. Halleluia. Halleluia. Tsy haniratsira azy ohatry ny olona fa ny hidera azy. Midira andiny faevatra, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany. Halleluia. Io ilay salamo 120 teo. Verenantsika ilay salamo 120. Hiditra ao an-tranonao mitondra fanarotrodorana. Halleluia. Avy nitahin'Andriamanitra izy amin'io. Fiantsonana izao rehetra izao hisaotra an'Andriamanitra noho ny nataonao amin'ny mpanompony. Zany ny soramandry amin'ny salamo 120 tsy ianao.
io olona io a avy nandalo aty mafy. Halleloia. Io tsy mbola fantatra mazava na ohatran'io salama io tsy voalaza na Davidy io na izy io na izy fa izao nisy zavatra nylalovany mafy tao. Ianao tsara nge zavatra nylalovany e? Tantarainy teo. Mahafinaritra io salama fahinina ambinifolo io fideran'Andriamanitra be mihitsy io. Avy eo izy jereo ny asan'Andriamanitra mindiny fadimy. Matahotra ny zavatra ataony ny zanak'olombelona efa napodiny ranomasina ao tany maina izy nandeha tongotra nita teo ny olona. Taony nitantsika nifalitsika tamin'Andriamanitra. Reka vakitsika ny andiny fasivy hoe nandalo ady mafy be ty olona ty. Halleloia. Halleloia. Zao ny teny izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika ngozozo. Fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra. Efa nanadio anay ianao taka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa mampiditra anay tamin'ny fandrika ianao. Efa nanisy tamavesatra teo ambalànay ianao. Efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano zay. Olana zany ka ady zany. Tsy taparetsaka mihitsy tsika sanabavy hianatra ny rina androany fa tena miala tsiny. Ho taparetsaka ihany tsika menadanga ma ny tsy ho ela. Halleloia. Miala tsiny. Zany ny zavatra nalovany ty olona nanoatra salama fahinina ambinifolo ty. Rariny izy ravana ny amin'ny andiny telo ambinifolo tena hiditra ao an-trano mitondra fanatrodorona efaiko aminao ny vavako izay nitonony ny molotro sy naloaka ny vavako fony aho azo pahorindra. Halleloia. Tamo any latin'ireo olan'ireo izy jereo zany olana. Nizatoetra anazy Andriamanitra. Nanadio azy taka ny fanadio volafotsy amin'ny memy amin'ny afo ange zany. Napiditra anazy tanaty fandrika. Misy fotoana tsika tafiditra anaty fandrika. Misy fotoana lasa misy atamavesatra eo amin'ny valantsika eo mandalo azy. Misy atamavesatra entina. Misy ary fotoana hitsahany olona hatreny an-tampon-dohantsika. Fa zao misy fotoana mamaky ny afo dia mamaky ny rano tsy mora daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia ny farany amin'ny 12 tapam-paharoa hoe fa nitondra ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Halleloia. Tsika rehetrarehetra zao nandalo zavatra mafy tsika tamin'ity 2020. Izany tsy nandalo zavatra mafy. Zao nisy fotoana nandalo ady mafy tamin'ity 2020. Nisy fotoana nandalo voakady mafy tamin'ity taona 2024 ty. Ary mafy tena mafy zany fa tsy hitanareo. Za mo hitanareo eto foana vitanareo eto foana. Isan-kalina tsisy andro tsy nahitanareo anaty eto. Fa misy fotoana tamin'ireny nandalo ady mafy. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Fomban'izany. Lalàna mpiainana zany. Aiza ny ahitanao Andriamanitra, tanan'Andriamanitra, raha tsy misy fotoana ianao latsaka kely aloha dia ahitanao ny herin'ny tanan'Andriamanitra. Aiza ny ahitanao an'izany hoe anjely mitoby manodidina anao zany raha tsy hitanao misy loza aloha fa io voavonjy ianao. Halleloia. Nandalo rehetrarehetra eo. Misy fotoana nitsahan'olona teny amin'ny loha mihitsy tamin'ity taona ity. Fa ny zavatra mahafinaritra teo ve ny farana ny fiainantsika? Tsy teo. Hoy ny ten'Andriamanitra fa nitondra anay ny voaka tao anaty rehetrarehetra zany fa tamin'ny fitahiana mahatretrika. Za manokana mijoro vavolombelona aminao fa za navoaka anaty 2020 tena ozy ny olona taona ratsy indrindra fa teneniko anao anisan'ny taona tsara indrindra teo amin'ny fiainako ty taona 2020. Tsara fantatrao zany. Ary mahatonga ara-pitso tena tsy onona ara-pitso fa tena ohatry Jehovahandriamanitra tsy afaka angina ka. Tsy afaky ny angina taona ratsy noho ity azy Andriamanitra tena nideranao ako mainka fa ity taona tena nahitako ny voninahitra sy ny herinao. Halleloia. Rapitso hitanao inona daholo zany. Fa taona tena nafinaritra anaty ry havana malala. Ary ty olona ty dia tonga hiditra ao an-tranonao nitondra fanatitrodorana. Efaiko aminao ny vavako izay nitonony ny molotro sy naloaka ny vavako fony azo pariny io olona io tao anatin'io ady io dia zao zavatra teneniny. Za Andriamanitra raha tafita soamantsara amin'izao Andriamanitra dia zao ny atao. Halleloia. Za Andriamanitra raha tafavoaka amin'ny ty ady dia zao ny ataoko. Za Andriamanitra raha ohatr' zao dia ohatr' zao. Be dia be ny olona nanao an'izany e. Za zao tamin'ny taona iny nanao an'izany hoe za Andriamanitra raha tsy tratran'ny coronavirus io dia hanompo anao. Manompo an'Andriamanitra ianao. Aza ataon'izany Andriamanitra fa Andriamanitra mbola tsy nitenao zany ianao io omeko rivotra iainana raha fa nomeny foana ny rivotra iainantsika aloha hatreto.
misy ten'andriamanitra keravana tsesatsaritra any amin'ny mpitory teny hitanao za mampianatra ny olona anao zavatra ohatr' zao hitanao ny voady voady zavatra ngezabe mihitsy zay olona hoe efa haiko aminao ny voadiko izay nytonono molotro sy nalaoko ny vavako fony azo pahoriana io olona io rehefa atao anaty fahoriana tao de ny voady izy zao ny tenenina za andriamanitra ny zavatra teny tao fa tsy voasoratra teo za andriamanitra raha ohatra ka ataonao tafavoaka amin'ny ady ty andriamanitra de anao an'izao de misy zavatra teneny tao anao an'izao io nge nitsy atao tranon'andriamanitra izy nanao an'io zavatra io nantanteraka an'io voadiny io alleloia fa misy teny za maneta anandreo foana ny voady de zavatra anankiray mahatonga an'andriamanitra tena manetsika an'andriamanitra hitanao iana mamany samoela olona tokony takan'ny olona momba rehetrarehetra fa rehefa momba izy voady ny mbanety tsy nanana nininona tsony io vehivavy io afa-tsy voady zao ny tenenina raha menao zazalahy tokoa de ho atolotra anao izy amin'ny andro rehetraina voady zany tsy mivoaka tekoa izy de efa tonga ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny elo hoe amin'ny heritaona ohatry hoe trotro zazalahy ianao tonga eto fa maninona satria ianao ny voady fa zao za koa rehavana olona tena miaina anaty voady avy misy foana misy mandalo ady na mandalo zavatra zao ny teneniko misy voady kely foana toko za andriamanitra raha ohatra zao de zao ny ataoko halleloia rehefa teniko taminao teto fa zany nalafahako sigara nalafahako toka sy ny sisa voady daholo natonga nanompo an'andriamanitra io voady hoe za andriamanitra raha za tavoaka am'izao fiainako zao ny androko sisa rehetra anompoko anao de io hitanao io so de veriny hoe tsisy asa de mitady asa de manao asa an'andriamanitra eto tsara fantatritsika zany tsy tena chômeur zany ohatra de hoe tena tsisy atao fa andaoriny eny anao asa an'andriamanitra voady io za jesosy raha ataonao tavoaka am'izao fiainako zao izy efa tena maizina tanteraka zao de anompoko anao ny androko sisa rehetra de io hitanao io anao za manontany efa maninona raha lany radiny eo hoe tsy hoe de te anakarena fitahiany Jehova ihany mampanankarena ana fa tsy ny inona akory alleloia ty efa misy zavatra ananarako anao izy zay tena andrany ampitory teny misy teny an'zay mantsy tsy atsisatsiaritra ny ampitory teny any ampitory teny toko fa 5 ty zany zavatra be dia be ny olona miteny manao zavatra ohatran'izao za andriamanitra manao ohatrany nataony olona ao amin'ny salamy fahina ambinipolo io hiditratranona mitondra fanatitrodorana efa haiko aminao ny voadiko izay nytonono molotro sy aloaka ny vavako fony azo pahoriana rehefa mbola azo pahoriana de mora amintsika ny voady nefa andriamanitra mitentsika ny mpitory teny toko 5:5 manao hoe raha mivoady amin'andriamanitra ianao aza manao apitso lava fa tsy akasitrahany ny adala ko efao ny voadinao aloha tsy mivoady zay mivoady ka tsy mahefa zavady mpitory teny toko 5:7 zany mba mareo amin'ny baibolina de am'izay anao tsy mivoadivoady fotsiny amin'ny za andriamanitra raha tsy tratran'ny coronavirus io za tena nompo anao de tsy tratran'ny coronavirus tokoa misy zavatra amin'io le hoe andeha anompona misy zavatra mazava mihitsy ho ataony amin'le fanompon'andriamanitra fa tsy natao satria manino satria efa afaka narary tandremo satria zavatra andriamanitra rehefa mivoaditsika de manatanteraka izy fa rehefa ohatra kosa tsika hoe na tanteraka andriamanitra ny teniny de mba tanterao ihany koa ny teniny ty olo ty nge ravana miteny mihitsy amin'ny salamy 1:7 nitady mihitsy izy ozy izy hoe inona no avariko an Jehova no soretra nataony tamiko ity olo ty zany mazava aloha efa amaly izy efa maly an Jehova izy no nysoa zay azony fa io zany izy manontany inona ny tsara inona no ataoko andray ny kapoaky ny famonjena ka iantso inaran'i Jehova efa mivadika amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olony rehetra ianabaviana zao teo anatrehan'ny olony rehetra tsy menatra misy aminareo mandray valim-bavaka fa na de zay nitondra bavaka ary tsy mba hijoroana rehefa volombelona mety mieritreritra angambonareo hoe sao de mireharebe hoe raharahady hoe tena ratsy izy tena ratsy ny andriamanitra kosa aloha satria zao tany ankapatany tsika tsy nahita le valim-bavaka de raha teto zany de aonako sa moa tsy reharehantsika hoe le andriamanitra le mitorindra larado le be da be zavatra sena atao io aza manao an'zao
fa nareo na nyferitretanareo an'izay dia tsy tenenareo ny valim-bavaka tsy jonareo volombelona tsy maninona nefa zany misy mijoro foana eo anefa mivadika amin'i Jehova eo anatrehan'ny olon-drehetra zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olony masina indrisy Jehova ny mpanomponao tokoa eny mpanomponao sady zanaka ankizy vavinao namany fatoraka ianao ny naterako ny fanaty-pisaorana ary ny anaran'i Jehova no antsoko anefa mivadika amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olon-drehetra dia eo akanjan'ny tranon'i Jehova eo afovoanao ry Jerosalema alleloia inona zavatra ataon'ity olona ity mitady mihitsy izy inona ny hevitra tsara Andriamanitra azao teneniko anao zay mivady zao tena anao zavatra ho an'i Jehova zay amin'ny toana vaovao io noho ninona no ty taona 2020 dia vitanao fa 2021 io tsika raha mbola tsy tonga Jesosy dia anao zavatra tsika ho an'Andriamanitra tsy ho tenenina anareo inona le ho atao fa anao zavatra tsika ho an'Andriamanitra ary tsika hitohy foana inona nanaovantsika zavatra amin'ny 2021 io noho ny 2020 zay nataon'Andriamanitra inona ny soa avaliko anao Andriamanitra inona no avaliko anao Jehova efa mba nisy fotoana ianao nanontany an'izany hoe inona re no avaliko an'i Jehova inona re no ataoko Andriamanitra halleloia halleloia salamy fa 570 mafinaritra be koa zany salamy fa 570 zany avy isika andiny voalohany fiantsoana hivavaka amin'Andriamanitra sy hankatony teniny avy aoka isika iobe an'i Jehova aoka isika anao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika aoka akeo anatrehany amin'ny fiderantsika ary aoka anao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika za zany ry havana malala za te hanentana anao androany zao tsika tena hoe itso ampavahadiny amin'ny fisaorana ianao manomboka androany anomboka hivavaka ianao tongava eo amin'ny fisaorana tongavina atrehan'Andriamanitra ahemory aloha le fitarainana fisaorana aloha entina miditra fa za tena teteny aminao fa raha miendrika falifaly sy miramirana no isehonao anatrehan'Andriamanitra fa hiposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra tsy mila entinao ambavaka akory tsika indray mieritreritra tsy fantatr'Andriamanitra telianina koa Andriamanitra hitanao fa rapitso mila mandoa EDF Andriamanitra zao le vola dia le vola tereninao mihitsy zao hitan'Andriamanitra io ny volondohanao aza vo isany fa maizy ianao tonga eo anatrehany amin'ny fifaliana midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana zay mitarika vavaka rehefa avy eo tena iainana zany mihitsy hoe tena hitondra ny ankizy ao anatin'izany hoe fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra zany alleloia misaora azy ary mankala zany anarany fa tsara Jehova halleloia mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby za te teny amintsika rehetrrehetra androany hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra teo aminao tsara avokoa fa ny olana tsy hitantsika le fahatsaran'le izy dia rehefa tsy hitantsika ny fahatsaran'le izy dia avelantsika misosa amin'izao fotsiny ohatrany hoe ny eo tonga dia tsy haintsika kory misaotra an'iny efa mangataka an'le vavaka be dia be ny olo ohatr' izany mangataka vavaka dia iny fa tonga mitotona le valim-bavaka dia tsy manam-potoana hisaorana an'Andriamanitra amin'iny kory fa efa mitady izay tsy azo sady indray fa ho an'ny olona tato amin'ny baiboly misy zavatra tonga eto dia maka fotoana mihitsy hisaotra an'Andriamanitra amin'iny aka fotoantsika rapitso halleloia hisaotra an'Andriamanitra ny tamin'ny 2020 tsika tsy mbola hibanja Andriamanitra marina ho voalaza aketo matsy zavatra ataontsika eto fa aloha tsy ho teneniko lava be fa zao apitsika atsiaro hisaotra an'Andriamanitra tamin'izay efa nataony aloha halleloia dia manasanao zany rapitso tongava indray eto rapitso rehefa manana programa manao dia tsy maninona fa misy rediffusion ihany eto fa ho anareo zay tsy misy ale tsy misy atao na mba mendrandra an'izao fandaharana izao dia tongava ianao eto rapitso mety tsambaka ny hafa ihany ny fandarantsika eto za ihany aloha no hitanareo eto rapitso ohatr'izao ihany fa za matoky fa iara atsiarotsika rapitso ary hiditra eo an-tranon'Andriamanitra tsika hiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hiditra ao an-tranon'Andriamanitra tsika hitondra fisaorantsika rapitso mino aho alleloia mino aho fa ho ankasitrahan'Andriamanitra manokana ty fandarantsika ity ho mafimafy fotoana raiky amby roapolo sy roa arivo za to dia miteny aminao raha iny ny taona roapolo sy roa arivo dia za to dia miteny aminao tsy hoe mahaminany zavatra ratsy anao fa ho mafy io taona raiky amby roapolo sy roa arivo ho mafy io saingy ho mafy io ho an'ny olona tsy manana an'Andriamanitra ary ho mafy io
ho an'ny olona tsy miara-mandeha amin'andriamanitra fa ho amin'ny olona miara-mandeha amin'andriamanitra ho amin'ny olona manana n'andriamanitra ho tokony miakina amin'ny sandrin'andriamanitra dia za te tenanao tsika tsy matahotra ny 2021 io tsy matahotra ny tsika mila tsofina rano a isika tsirairay avy mahirezy ianao oloha teneniny tany rapitsy raha izy fandarantsika amin'ny premier satria mbola tsy fantatra matsy ny programa mivavao moa amin'ity toetra raha eto andafy ty a dia mbola tsy manome toky be anao hoe izy sy mifandarantsika amin'ny taom-baovao a fa ny rapitso misy alleloia dia mahirezy ianao ho tain'andriamanitra ianao miobian'andriamanitra manompoan'andriamanitra ny fifaliana makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana midira eo am-bavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiterana fa ho hitanao a fa tsy hoavelan'andriamanitra ho ambaka ny hafa zany ary tsy ho lany andriamanitra hitady foana zavatra tsara ampisehoana eo amin'ny fiainanao fa tsara izy ary mpanao ny tsara izy dia mahireza misotrana baveritsika ny zaran'izany ten'andriamanitra zany androany dia manome fotoanao rapitso dia ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe hideranao andriamanitra dia antsika ary hideran'andriamanitra amin'ny tosy androany hiderantsika n'andriamanitra ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainantsika dia hivavakantsika ao aorianany tira ity halleluia amen Halleluja. Ndao hira an'Andriamanitra tsika rehetra. Halleluja. Maso n'Andriamanitra. Amen. Geranao zay tompo Sabiam que fico em nome de Jesus. Aleluia. Andriamanitra tena maritsika amen sitrapon'Andriamanitra ny anaranao azy Andriamanitra tsika
Halleluja. Idea de tua. Associativo não é. Endravana malala atsika tena hite mihitsy hoe Jesosy tena tianay ianao Andriamanitra tena tianay ianao Andriamanitra feno fiderana ravana tena tianao isokatra ny fiainanao tianao ianao tena hoe anna fifandraisana kaiky amin'Andriamanitra ianao ravana midiro amin'Andriamanitra amin'ny fiderana ianao midiro kianja n'Andriamanitra amin'ny fiderana ianao efa mivavaka be ianao zao efa tandrina didin'Andriamanitra ianao zao efa manam-pahamasinana ianao zao feno fiderana eny ambavanao halleluja feno fiderana oka ianao manomboka zao vao hoe anana fotoam-bavaka eny toroteny sy ny sisa dia miditra eo amin'ny fifaliana ianao tsy hoe satria misy olana ianao dia hiaino an'izany fa satria tian'Andriamanitra ianao ny olona tian'Andriamanitra ry havana tsy mba velan'Andriamanitra zany raha tsy mahita an'izany hoe ny fahatsarany rehetrarehetra izany ary mba hanjaranao io koa ny hiditra amin'izany hoe hiditra eo an-kianjan'Andriamanitra ianao hiditra ao tranon'Andriamanitra ianao hitondra fanatitrodorana ianao ny fonao halleluja miepoepo ny fitiavana mihitsy mafana mirehitrehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mihitsy ry havana zany ny tanjon'Andriamanitra amintsika ovay ny fomba fanompoana an'Andriamanitra manomboka androany ndao ataontsika izany hoe Andriamanitra manomboka androany dia zao hiditra eo an-kianjanao amin'ny fiderana Andriamanitra fa lehibe ianao halleluja ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay satria noho ny fahasoavanao Jesosy dia tanteraka teto indray ny toroteny ny fandaharana misaotra anao Jesosy satria noho ny fahasoavanao tena eno ny afatra ao teto indray reto mpanomponao rehetrarehetra reto isaoranay ny anaranao zany Jesosy satria na dia ny connexion aza dia isaoranay ianao ary iterana ianao be dia be mihitsy sotrany amin'ny fijorona vavolombelona ny amin'ny toroteny ny amin'ny hira mahakasika fa lehibe ianao misaotra satria nomenao an'izao fotoana izay zay ahafahanay mbola mifaly sy midera ny anaranao masina ary fiala eo an-kianjanao Andriamanitra ka dia isaorana anao zany ary voninahitra dia ho anao Andriamanitra misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay aseho anao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy fa lehibe sy mahagaga ary mahatalanjona ny fitiavanao lehibe sy mahatalanjona ny fitiavanao Andriamanitra androany Andriamanitra kasioany amin'ny tokantrano rehetrarehetra any kasioany amin'ny tokantrano rehetrarehetra any Andriamanitra dia ataovy mitombo aty anatinay zany hoe fiderananao zany ataovy mitombo aty anatinay zany hoe fiderananao zany Andriamanitra ataovy mitombo aty anatinay zany hoe fatahorananao iseho an-kianjanao amin'ny fiderana halleluja hiditra ao an-kianjanao andory fanatitra hodorana Andriamanitra zava-dehibe zany ary niza Andriamanitra mihaino an'izao fandarana izao Jesosy dia ho hiditra eo izy ireo atosiky ny fiderananao atosiky ny zavatra izay niseho amin'ny fiainany dia ny zavatsoa
izay ataonao mitranga eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Dia mino fa manomboka eto dia betsaka ireny olona hanova famindran'Andriamanitra dia ho tonga eo akianjanao amin'izay amin'ny fiderana fa sitraka ao zany. Hiezaka nakaiky any Davida mpanompo ho tonga eo anatranao amin'ny fiderana sy ny fifalisana vonakinanao. Misaotra Jesosy androany dia afaritra amin'ny rano any dia voly sy Satana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izany nitoriana teto zany aza fa tsy maintsy tafepita aminay tsirairay avy zany afatra zany ary tsy maintsy mamarana ny taony ity amin'ny fifaliana ny mpanomponao atsapa ny zava-dehibe zay nataonao fa mbola betsaka ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay amin'ny 2021 io Andriamanitra misaotra mankasitraka. Halleluja, amen. Ivavaka ny firenentsika amin'izao fotoana izao andao mpanosika anabavintsika Iama ivavaka ho an'ny firenena anabavy Iama avy any Koety anao ny fitenenana tainy tompo. Tainy tompo pastera dia tainy tompo tika rehetra manatrika izao fandarana vavaka fiandenana izao hiara ivavaka isika. Mbola misaotra anao izay Jesosy malalanao satria mbola taonao teto nomenao fotoana, nomenao connexion, nomenao fo ay angetaeta zao fotoana zao dia mbola misaotra anao izay Jesosy malala satria tapanay tsinonay satria araka ny teninao raha misy angona andronany telo amin'ny anaranao tsirostela izay rehetra Jesosy fa tena hoe betsaka izay rehetra Jesosy hitanao zao maso mipitrapitra zao Jesosy mangetaetanao dia misaotra ny amin'ny fanatrehanay Jesosy misaotra ny amin'ny sainao fonao izay mangila tsofina mieza mivavaka rehetra fantatra eto zany dia misaotra Jesosy tsy hainay misaotranao koa Jesosy ny amin'ireo mpanomponao dia nampitondrainao mivavaka fitaritana fotoana ny mitondra ny teninao ny namela belatra zany teny masinao zany dia mbola katana mandrakariva satria mampitombo ny tao anatin'izy ireo tsirairay avy mandrakariva ianao dia mbola misaotra Jesosy satria mbola hiaraka hivavaka ety any izay tondra mivavaka ny amin'ny firenenay Jesosy malala mba ho tena firenena feno ny herinao tokoa za Madagasikara-nay zany Jesosy malala tsy miafina aminao zany firenena zany Jesosy satria ianao Jesosy dia Andriamanitra ny tianay ety any fa Andriamanitra amin'izay rehetra miantso anao Andriamanitra amin'izay rehetra mangetaetanao miafina aminao za Madagasikara-nay zany Jesosy fa tena miandrandranao tokoa Jesosy hafao amin'ny ratsy rehetra Madagasikara-nay zany Jesosy jereo manokana ny tsifosiana jereo manokana ireo marary amin'ny hopitaly jereo manokana ireo eny amin'ny fonda Jesosy ary jereo manokana ireo mbola manompo sampy Jesosy akasio izy reny faamileranao saribety Jesosy amin'izao andro faran'izao Jesosy hafao amin'ny ratsy rehetra Jesosy Madagasikara-nay zao Jesosy ka mba ho reharehan'ny irehanao za Madagasikara zao dia apetraka am-pelantananao Jesosy ireo marary amin'ny hopitaly ianao ny anay tsaroana amina retina amin'izay toerana misy azy ireny tsirairay avy Jesosy ataondehandehanao Jesosy nikasika ireo eny amin'ny fonja Jesosy ahatonga azy ireny dodody ikasaka anao ka hiova Jesosy ary mba hiverina eny amin'ny fiarahamonina hidera sakalazanao koa dia ao Jesosy ireo tsy manika alofana ao Jesosy ireo hiarany tiana volena isan-karazana ireo hiarany ady trano ireo hiarany fifandram-pahalevana Jesosy malaloha trehanao mandrakariva ireny Jesosy arovy amin'ny ratsy rehetra Jesosy petraka feno am-pelantananao za mivavaka sambatra rehetra zany mba ho voninahitra ny anaranao dia mbola ianao koa Jesosy ametrahako ny fiainany reto dia ny eny izao fandaran'izao Jesosy tsy ho mpiainy fotsiny ihany izy ireo amin'izany teny masoa zany fa ho mpiainy mpakatoko Jesosy dia tehirizy mandrakariva izy ireo ao ireo nananao olana ao ireo amin'ny problème isan-karazany vao ny eny izao fandaran'izao izy ireo Jesosy dia mahatoko sy mizahay Jesosy fa efa ianao ny hamazy problème misy amin'izy ireo tsirairay avy dia tehirizy mandrakariva izy ireo Jesosy dia apetraka feny am-pelantananao izao fandarana izao Jesosy mba hitohy hatrany arovinao connexion arovinao ny fiainanay tsirairay avy Jesosy indrindra amin'ny groupe rehetrarehetra Jesosy ny amin'ny gamalela ny amin'ny groupe izay mahareza mitondra mivavaka apetraka feny am-pelantananao zany Jesosy mba ianao ny tantana ianao ny anatrika mandrakariva ianao ny ampiray foana tsirairay avy amin'ny fitandrasa izao fandarana izao Jesosy mba hitaona vahoaka an'Alkiva mba hiaraka etsy ianao rehefa ho tonga ianao amin'ny raha olon'andro dia aoka Jesosy
hoeniko ny voninahitra manakarivo izao fandarana izao dia amin'ny anarana mahavonjy Jesosy mianandratana izany vavaka izany dia voly satana mpangalatra ny teny dia mananelingela ny tsiraray avy sy hipetrahana izany vavaka izany eo amin'ny fiainanay dia didina tianakery eo amin'ny fiainanay iray manontolo dia amin'ny anarana mahavonjy nanaovana izany vavaka izany. Saotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra betsaka ny anabavitsika ihamitsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia za koa misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra ianao amin'ny site web ny Aki Radio dia afaka eo ianao dia mahita ny zavatra rehetra izay ataontsika eto misy toriteny isaky ny adiny telo www.andramokaizao.com ahafahanao miditra mijery ny fandarana andramokaizao misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia raha pitsy amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandarana zao tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao ao ihany koa ny hariva amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina dia ao moa ny hira malagasy frantsay anglisy www.andramokaizao.com mandeha andro aman'alina isan'andro manala fanginona ny amin'ny toerana izay misy anao dia raha pitso ary fotoanantsika eto iara-marina ny taona fomba mahafinaritra tsika raha pitso amin'ny fifaliana amin'ny fiderana dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo tsika raha pitso alina dia mbola manentana anao foana fa amin'ny volana janvier io tsika hetsika indraitsika anao ny hetsika izay famananantsika ny sahirana amin'ny groupe Gamalela ka raha misy amintsika télépana dia hifanampy aminay fametanana aminay amin'ny fanampitsika ny sahirana ny Madagasikara dia afaka mandefa MP ampiko nareo raha misy voatsirambiny tanana ny aminareo tena ilayntsika izany entsika ho atotontsika ao anatin'izany sahirana izany dia mahireza sa hita in'Andriamanitra raha fisindraitsika miona voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen.